15 fandarana vaovao izay vokarin'ny fandarana mahery iresahana ny tontolon'ny taranja-baolina lavalava arahanao isaky ny zoma hariva amin'ny lora sasany famerenana isaky ny sabotsy maraina tontolon'ny taranja-baolina lavalava rano fotsiny no iresahantsika mandritra ny 7 minitra ndao 15 fa araky ny fanadadina kely na ny tokambarotra kely zay narahantsika teo iny dia azadino fa isaky ny zoma hariva amin'ny 7 sasany dia arahanao eto amin'ny fahitalavitra matv ny fandarana 15 zay iresahana manontolo ny tontolony taranja baolina lavalava ifady eo amin'izay taranja baolina lavalava izay mihitsy ny fanadaditsika manaraka manomboka eto dia ny fiadinan'ny ampavalon-dalana eo amin'ny golda top 20 lalao efatra ny totsa teny amin'ny kianja makeny totapenaka tamin'ny ty androany ity tafita amin'ny dinga manasa-dalana ampahefa-dalana zafady ny TFA anaty azo rehefa nandresy any Besarety. Tafita amin'ny ampahefa-dalana ny Knaps, ny Uskar, ny 3 FI ary ny TFA anaty azo taoriny ampavalon-dalana zay nitanterahana androany teny amin'ny kianja maky andotapenaka. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny 3 FI manao akanjo mena sy ny 15 FA napasika manao akanjo volomboasary. Nazava teto ny fandresen'ny zareo avy etsy Ambalavao Isotry tamin'ny isa 13 no 20. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa niraradraraka ny baolina nenty-tanana tonga ny 3 FI nandritra ity fionana ity izay nitarihan'izy ireo tamin'ny isa 20. Niezaka ninanohatra ihany ny 15 FA avy eny apasika kanefa dia tsara ny fiarovatena ho an'ny zareo 3 FI ary nirafitra tsara ihany koa indrindra mpanafihana ka mora ho azy ireo no nanatitra baolina nenty-tanana. Nanatombo teo amin'ny tanjaka sy nanatombo teo amin'ny lafin'ny teknika zareo avy etsy Ambalavao Isotry tamin'ity fionana ity. Tafita amin'ny ampahefa-dalana zany zareo 3 FI taoriny ity lalao androany ity. Fa isan'ny lalao tena nandrasan'ny mpakafy lavalava ihany koa teny amin'ny kianja makita amin'ny tolakandro ity dia ny lalao farany izay nikatrohan'ny TFA anaty azo sy zareo avy etsy Besarety. Nivoaka naresy tamin'ny isa 13 no 20 teto zareo avy etsy anaty azo izay nahatafita azy ireo any amin'ny dingan'ny ampahefa-dalana ihany koa. Raha ny hery taloha tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho nifandanja ihany ny rotota saingy hita nanatombo teo amin'ny traikefa ary zareo avy etsy anaty azo ka zay ny nivoahan'izy ireo mpandresy.
na vita nanohatra tsara any anaty azy tetony Besarety saingy teo amin'ny famaranana kosa na ny famonombolona no hita mbola ho sarotra ny namaky ny vodilarana zareo avetsy anaty azo. Na zany na tsy zany dia miendrika ny lalao nasehon'ny rotota tamin'ity lalao ampavalin-dalana ity. Toy izao kosa ireo vokatra hafa nandritra ity ampavalin-dalana izay nitanterahana androany ity. Ny Knaps Sport nandresy ny 3/5 Amboditsiry tamin'isa 420. Ny FTBA niondrika nanoloana ny Skara tamin'isa 420. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao indray ny dingana manaraka ho an'ireo ampavalin-dalana mbola tsy vita eo amin'ny ity fedina ny tompon-daka ny Golda Top 20 ity.